Ravako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mifalia fa tsy adinon'Andriamanitra ianao. Mifalia fa tsy adinon'Andriamanitra ianao. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny Isaia toko faha 4:1-20 hatramin'ny 7:20 farany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tsarovy zany ry Jakoba, dia ianao ry Israely fa mpanompoko ianao. Noforoniko ianao ka mpanompoko, tsy ho adonoko ianao ry Israely eo. Izao efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, fa miverenina amiko fa efa nanavitra anao aho. Miobiry lanitra, fa Jehova no nanao izany. Manaova feo fifaliana ianareo, ry fitoerana lalina any ambanin'ny tany. Velomy ny oby ry tendrombohitra, ary ianao ry ala mba amin'izay hazo rehetra ao. Fa Jehova efa nanavitra any Jakoba sy mampiseho ny voninahiny ao amin'ny Israely. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mifalia fa tsy adinon'Andriamanitra ianao. Ny faminaniny Isaia eto dia mivantana kokoa amin'ireo vahoaka jiosy izay fatra-piodina amin'Andriamanitra. Ampahatsiarovin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany eto fa tsy tahaka ny fanompoana andriamanikafa na fanompoana sampy izay ataon'izy ireo ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny sampy dia mety mandalo fotsiny ihany eo aminao, miserana fotsiny ihany, ary indraindray aza tsy tsarony akory. Matetika aza moa voalaza eo aloha eo rehefa vakitsika fa ilozan'ny olona fotsiny rehefa vita ny ataon'ny olona kitay ny afo ny andorona lavenona fotsiny. Tsy tantaratra intsony ny maha-Andriamanitra azy. Eto kosa dia mampahatsiaro Andriamanitra fa izy no nanao. Eny mpanompo izay nofidiny ka tsy ho adonony mandrakizay. Tsaroantsika ilay tenin'ny soratra masina hoe mety manadino ny zana-minono va ny vehivavy? Eny, mety manadino ihany izy. Fa izao kosa ho Jehova tsy mba manadino. Dia tahaka izany no tsy anadinon'Andriamanitra ny voariny, ny asan'ny tanany izay noforonony indrindra fa ny olona izay nofidiny. Eto aza mbola mihoatra lavitra noho izany no ambaran'Andriamanitra fa tsy arakaraka ny fahotana izay ataon'ny zanak'olombelona, fa raha nanota izy dia vonin'Andriamanitra ampandalo fotsiny izany fahotana izany ka andevona ny fahadisoany tahaka ny zavona sy ny fahotany tahaka ny rahona. Zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny fiverenan'ny olona amin'izy Andriamanitra, ananany toky sy fanantenana, ka dia ho afaka hanompo an'Andriamanitra velona izy ireo, ka dia hiaina amin'ny fifaliana. Miantso fifalian'Andriamanitra ankehitriny, miobiry lanitra, manaova feo fifaliana, velomy ny oby, satria Andriamanitra mpanao anao no efa nanao izany. Sokafan'Andriamanitra eo anatrehany izay olom-boafidiny ny fifaliana mahatretrika, ny fitahiana, ny famonjena, eny ny fiainana mandrakizay. Tsika ry havako mahita ny
lalana izay nitondrany Jesosy a Kristy Tompo ny famonjena, fa lalam-pifaliana arak'izay efa noteneniny manao hoe raha misy mpanota iray mibebaka ety ambony tany dia hisy fifaliana lehibe any an-danitra. Toa milaza izany fa fiainam-pifaliana no ao amin'Andriamanitra, ary efa noteneniny raha teo izany ny amin'ny faminaniany Zakaria manao hoe mifaly indrindra ry Ziona zanaka vavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao. Fiainam-pifaliana, fiainana feno faravoravoana, zany no fiainana ao amin'Andriamanitra. Ianao, isika izay voafidin'Andriamanitra rehetra dia antsony hiaina izany fifaliana mahatretrika izany. Tena fiainana andavanandro ny mpino mihitsy arak'izany zany falifaly lava. Mahatonga ny apôstôly Paoly miteny manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Isika aoka hahatsiaro fa ny mpitsabo n'izao tontolo izao dia mahatsapa fa ny fifaliana dia mitondra fahasambarana ho an'ny olona, mitondra fahela velona. Maika fa ny fifaliana ao amin'Andriamanitra, fifaliana tena izy, fifaliana izay tsy ananan'izao tontolo izao, dia hitariana anao kosa ny anana an'izany. Tokony faly ianao satria lehibe loatra ny fanadinoan'Andriamanitra ny fahotanao, fa tokony faly ianao satria mihoatra lavitra noho izany ny tsy hanadinoan'Andriamanitra anao. Tsy fon'Andriamanitra ho very ianao ka dia hanomana ny fiainana mandrakizay. Ny fahotanao sy ny helokao dia no adinoany sy fafany, fa raha ny mombanao kosa dia fiainana mandrakizay no efa nomaniny ho anao. Fa mifalia ary fa tsy adinon'Andriamanitra ianao. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Isaoranay ny anaranao Andriamanitra, ilay tompo sy mpamonjy anay, ilay tsy mba manadino anay, ilay mahatsiaro anay mandrakariva ka mitady ny fomba rehetra hamonjena anay. Misaotra Tompo ny amin'ny famonjena lehibe izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Fa ankehitriny izahay dia vonona hiaina amin'ny fifaliana izay atolotrao, fifaliana manana ambiampy, fifaliana izay tsy tahaka ny an'izao tontolo izao, fifaliana tena izy, fifaliana ao anaty izay mitondra fahasambarana ho anay sy ho an'ny manodidina anay koa izany. Ankehitriny Andriamanitra dia mivavaka izahay ho amin'ny fanomponay atao amin'izao faran'ny herinandro izao, indrindra ny fanomanam-panahinay hiatrika ny andro voalohany amin'ny herinandro, ny fiaraha-mivavaky ny mino apetrakay ampela-tananao. Mitondram-bavaka izahay mba ianao Jesosy no hifantohan'ny fanompo-pivavahana rehetra, mba ianao Jesosy no ivo ny fanompona izay ataonay. Dia ampaherezo Tompo ry tompon'andraikitra samy hafa any amin'ny isam-piangonana, ampaherezo ny fiangonanao tsiraray avy. Dia amin'ny anaranao no anaovanay sy angatahanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.